ho ampitomboana ao aminareo mandrakariva indray ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Saotrany tompo isika amin'izao herinandro vaovao meny tompo izao. Ary amin'ity anio ity dia hibanjina lohahevitra indray tsika manao hoe ny fahamarinana mahasambatra. Ny fahamarinana mahasambatra. Noraisintsika atao amin'ny mofinaina anio filazantsara araka amin'ny Matthieu 5 andinin'ny voalohany hatramin'ny andinin'ny 10 zany. Vakitsika amin'ny anaran'ny tompo manao hoe: ary Jesoa no nahita ny vahoaka dia niakatra teo an-tendrombohitra, ary rehefa tafapetraka izy dia nanatona azy ny mpianany. Dia nilobava izy ka nampianatra azy hoe: sambatra ny malahelo am-panahy, fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Sambatra ny ory, fa izy no ampifaliana. Sambatra ny malemy fanahy, fa izy no andova ny tany. Sambatra ny nona sy mangetaeta ny fahamarinana, fa izy no ovikisana. Sambatra ny miantra, fa izy no hiantrana. Sambatra ny madio am-po, fa izy no ahita an'Andriamanitra. Sambatra ny mpampiavana, fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Sambatra izay enjehana noho ny fahamarinana, fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Ray Masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Fahamarinana mahasambatra. Zany no asongadin'i Jesoa eto amin'ity fanombohan'ilay toriteny natao teo an-tendrombohitra fahizay. Vao nanomboka ny toriteny tokoa Jesoa eto amin'ity Matthieu 5 ity dia nosokafany tamin'ny tenim-pahasambarana, milaza firavoravoana, fifaliana feno no nanombohany ny toriteny. Ambaran'i Jesoa eto ireo karazana loharanom-pahasambarana ho an'ny mino. Tsy mitovy amin'ny fahasambarana izao tontolo izao ny fahasambarana kristianina. Tsy aivina fa tamin'ny vanim-potoana izay tena nanjakany ny sy nampiely ny civilisation sy ny kolotsaina Grika no niainan'ry Jesoa, ka ny fanarahana ny fahasambarana Grika no fenitra teo amin'ny fiainana, manaraka ireo karazam-pahendrena na filozofia Grika no heverina fa loharanom-pahasambarana. Fa mihoatra lavitra noho izany, indro Jesoa mametraka ny fenitry ny fahasambarana to ao anatina fehezanteny tsotra dia tsotra, kanefa mifono anatra lalina dia lalina ny fahasambarany Jesoa. Hitantsika eto fa eo amin'ny 13 hatramin'ny 19 ohatra dia ao anatiny izay mety ho fahabangana na tsy fahampiana, izay tsy fahalahavirarin'ny fiainana no ahatarafanao ihany koa fa misy fahasambarana. Ao anatin'ireo izay heverina fa ananana itoeran'ny fahantrano no misy ny fahasambarana. Mety tsy manan-karena amin'ny zavatra hita maso tokoa, fa manan-karena fahasambarana.
da tsika eto zany fa tonga ho an'ny malahelo sy ny ory sy ny malemy fanahy ary ny nona sy ny mangetaeta ireo zay tsy mahita fitsarana ho amin'ny fiainany no nanomanana fahasambarana. Aleo lavitra tsy manana na inona amin'izao tontolo izao ty kanefa feno ny fahasambarana omen'ny tompo toy izay manana ny zavatra rehetra kanefa tsy manam-pahasambarana. Ary hitantsika zany amin'ny fiainana andavanandro, toa manan-karem-be le olona, toa manam-bola be ka mahatakatra sy mahavidy izao rehetra izao kanefa tsy mahita fitsarana, tebiteby lava no iainana, eny tsy manam-piadanana. Fa ny karazana fahasambarana, miantoka ny fahasambarana faharoa zay ambaran'i Jesosy amin'ny andininy 7 hatramin'ny 10 dia ao aminao ihany. Ambara fa ianao no loharanon'ny fahasambarana, miankina amin'ny ataonao sy ny fitondran-tenanao ihany no miantoka ny fahasambaranao. Takina amin'izany ny anananao ny toetra mendrika. Hitantsika ao anatin'izany fa tsy izay hita maso ety ivelany no miantoka ny fahasambarana, fa ny tsy hita maso, miantra, madio am-po, mpampiavana ary enjehana noho ny amin'ny fahamarinana. Na ilay fizarana voalohany, tapany voalohany hatramin'ny andininy 9, na ny tapany faharoa hatramin'ny andininy 10 dia samy miresaka hoe amin'ny fahamarinana. Tsy midika akory fa zay rehetra mahantra dia manam-pahasambarana, ary tsy midika fa izay rehetra miatrika fanenjehana dia sambatra, fa ambara fa io fahamarinana izay ananan'io no miantoka izany rehetra. Ry havako malala ao amin'ny tompo, efa omeny Jesosy eto sahady ny tari-dalana makany amin'ny fanjakan'ny lanitra, lalana izorana makany amin'ny fanjakan'ny lanitra, ary famaritana ny sy toriteny mahakasika amin'ny fanjakan'ny lanitra raha teo ty nataon'i Jesosy Kristy eto ity, fa tiany honina hiaraka amin'ny any ianao. Dia indro izy manolotra lalana tsara izorantsika makany aminy. Dia ho an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Tompo, misaotra anao zahay noho ny amin'ny lalam-pahasambarana, fifaliana, fiadanana efa nomaninao anay, fa ao aminao no misy ny fifaliana tena izy miantoka ny rahatra izay anay. Ao aminao no misy ny fahasambarana azo antoka izay tsy mba hananana izao tontolo izao. Dia misaotra Tompo, ary ito izay mametraka izao herinandro vaovao izao, esory aminay ny tebiteby, ny ahihany, fisalasalana, ny akanosana rehetra izay tsy hahafahanay miroso, tsy hahafahanay manatratra ny tanjony, tsy hahafahanay maneho eto anatrehanao koa aza ny amin'ny fiainana kristianina izay efa nomenao sy nampianarinao anay. Ampaherezo ny mpino rehetra Tompo, hiatrika ny fiainany andavanandro na dia sarotra aza, ianao no ampahery sy anome vahaolana amin'ny fotoana rehetra. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka izany, misaotra Tompo. Amen.